Ceci est un... Nandea maro tafita sadina zuzavachua ni mazunu naita faizeni fiti jana kusa malala kandi fasana ire ulunga ze usa falasana Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Malakangu. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Malakangu. Tapake vitani kudi sisaka na fadisu fana halala fana fudi nitinzuni ya bitu faize ni fiti jama kusa situnga tani niye didinu niye busa niye nalani Bulanisia suatenena uluvasika Katinova yana kamna Katinova yana kamna Katinova yana kamna Malakangu Katinova yana kamna Katinova yana kamna Katinova yana kamna Malakangu Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Malakangu. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Malakangu. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna. Malakangu. Katinova, yana kamna. Katinova, yana kamna.
si volany babanao, si trosany amanao. Nananova kufiana ngatari nangala barasa mino. Hino matia, tiku tiati aria. Huzivaya vishila azamia telezira. Manahiranga, tia lunga na yuma lahiranga. Holu pesa matintani kilela bema sakini tiku. No sairanga, kayenzi kizano sairanga. Saposi matin baba penoto. Si volano papano, si volano papano, toto si volano ninino, hanganova kulavina ma toto talin katino, sembo funi latino, toto talin engino, toto mate, toto mate, toto mate, alano, sa kwa miengwa alano, sa salama saralano, sekura mikuchana no. Yo way, hadinga nisi pale. Ya lain satana, ya lain satin hallelujah. Tani waku malendi, kapu kwa nafasi rengi. Famararifo, na kuzini jab, timitembu kwa. Manahiranga, tia lunga na yuma lahiranga. Honu pepa matintali, alipa vipema sakimi tiku. No sairanga, kayenzi kizano sairanga. Saposi matin baba penoto. Si volano papano, si volano papano, toto si volano ninino, hanganova kulavina ma toto talin katino, sembo funi latino, toto talin engino, toto mate, yeah, sale sahana, anole kizaha, mita break. Lahe kwa mono mode, lahe kwa mono mode, lahe kwa mono mode. Everybody say, mode. Sangana, 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 sangana. Yeah, sabuni yang pita na night. Lahe kwa mono mode. Si volano papano, si volano papano, si volano ninino. Hanganova kulavina ma si talin katino, sembo funi katino, si talin engino, si mate, si mate, si mate, Sora Nofri, Madagascar. Come on, Dalvis, Madagascar. My sakana bet, simangana stupne. Eka. Misy dikan-draha maro zay hoe zay mangalazy tompony e. Zany hoe zay makazy no tompony. Fa ny mirabantsika rehetra am'izao arivo zao mino fa tsindrin-drona daholo sika menakavy te ino ny vaovao maromaro sy ny zavatra mitranga any amin'ny firenena amintsika miteny zao. Ary ny zavatra mitranga ihany koa any Afrique du Sud amin'ny resaka ity trafikana volamena ity. Ny tantarasika ataotsika manomboka zao, manomboka anomboana amin'ny fandaharana dia arak'le hira ny tiarabirinao teo hoe tianao ve niaraka aminay. Fotoanany amin'izay zao satria ho azavaka aminareo ny antony rehefa avy eo. Satria ao anatin'ny fiarahana dia matetika misy ny tena sasa, misy ny osaosa, ary misy ny mifendrofendro. Ka io hira io tena mahame mihitsy mialatsiny aloha fa tsy afaka miaratra intsony, tsy afaka nisehoraze intsony satria taraiky raha ohatra mbola nisehoraze dia manjary tsy mahatratra anareo ary nareo koa tsy mahatratra. Ka dia anongitsika ny tratrasika ho dia le fitarihana saina zany na
frappe-crâne zay ataon'ny rahalahy hoe kampitandroka moa. Ny tantasika ihany koa dia karazana frappe psychologique amin'ny zavatra zay atao. Faharoa zay tsika dia hiditra amin'ny fiainana amin'ny FDB amin'ny resaka trafikana volamena ity hoe ahoana sy ahoana aby ny manodidina an'io sy ny ao anatin'io, resaka communiqué nataon'ny douane, ny fitondram-panjakana sy ny karazany dia ho adiaditsika eto ary tantaranareo kely hitantaranareo ny zavatra mitranga any Afrique du Sud momba n'ireto mule amin'ny filaza azy manko raha ny tena marina zany amin'ny terme teknika amin'ny resaka trafika. Mule moa matetika dia drogue no entiny fa nyreto le passeur voasambotra any Afrique du Sud ireto. Ndao ary anonkitsika io vasolomaso maintimainty efa dia loza mihitsy fa voaremarque daholo zany ary ty maintimainty ty manjelanjelatra tokoa aloha. Izay osaosa efa ela ny tapa-kevitra rasa alefako kely fotsiny le hira dia ahafahanareo matsapa hoe misy vetikevitra lehibe tokoa fonosin'iny hira iny ka dia raso alefako le izy dia mba ho henonareo hoe inona ny tiako ao anatin'le hira, mba henoina kely fotsiny ny tonony dia avy eo tsika miditra lalina amin'ny tantasika tsika. Ndao ariko kely fotsiny. Tieni, prenditi il biscottino, tieni. Di papà. Mettila WhatsApp. Izay che vitranandea maro no tafita. Zay tapa-kevitra nandeha ozy izy maro ny tafita. Zay aloha anankiray. Tafita zany ny terme voalohany. Rehefa izay tapa-kevitra nandeha maro no tafita sady nahazo zavatsoa ny masono nahita. Zany hoe tapa-kevitra aloha zany dia tafita dia nahazo zavatsoa. Toizantsika indray. Maro no tafita sady nahazo zavatsoa ny masono nahita. Fa izay nifidy janona kosa valala mpiandrefasana. Izay nisafidy ny janona dia valala mpiandrefasana. Tsara vazavaina daholo manko izay. Tiozako kely farany ny masono nahita. Fa izay nifidy janona kosa valala mpiandrefasana. Ireo olona zay osaosa efa lasana. dia ny osaosa efa lasana. Averiko farany dia nonareo tsara fa isika manko variana hoe mandihy dia mihaino fa mampihetsiketsika le izy dia lasa aty amin'ny fitombenana no mihetsika ny antsika fa ny saina tsy manaraka n'le tononkira dia lasa ny antsika malagasy matetika fa ny meraba riva
Lasa ny antsika malagasy matetika dia ny fitombenana ny lasa loha, zay vao ny saina. Fa ty hira ty tena hira firapi-kiranina mihitsy, ary tena vaninandro amoahantsika azy zao ka hanazavantsika azy satria tonga ty ny fotoana ny tsotsoro mamba isarahantsika ka ho averiko farany dia henonareo tsara le filavitra le hevitra hoe tafita, tapa-kevitra aloha dia tafita dia mahita zavatsoa. Ho an'izay mijanona dia lasa zany atao hoe ny mpanadio gabinet na mpanadio WC na mpanadio toalety no asa ratsy indrindra. Alao ara hoe manangona fako toy izay hoe mpanadio gabinet. Fa mbola ratsy noho izay kosa nefany tamin'ny taona malagasy ny atao hoe nomena ny haja n'ireny olona ireny satria mafy ny asany, zany hoe milalao faty zany, milalao fasana zany. Anisan'ny asa tena maro ny malagasy alohan'ny ara mandeha mandroaka fako toy izay hoe lasa valalam-pandrofasana zany. Mijanona dia lasa valalam-pandrofasana, dia avy eo lasa osaosa, dia lasa maty any ny farany. Dabary averiko kely aminareo le hira dia henonareo tsara ny filaharan'le firapi-kiranina ao anatin'izy na le kapitandroka dia fantatrareo tsara amin'izay fotoana izay hoe aiza ho aiza tsika mianakavy. Izay tapa-kevitra nandeha maro ny tafita, sady nahazo zavatsoa ny maso no nahita. Fa izay mifidy jamina kosa valalam-piandrefasana, ireo olona zay osaosa efa lasana. Fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa niandranao fa anoane mbola misy azo antenena olovatsika. Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, malaky amo. Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, malaky amo. Ya, tianareo fantatra zany dia io hirany Rabrino io miaraka amin'le hoe gasikara, malalako, tanindrazako no hira faneva amin'ny tolona no safidin'ny akama era-tany. Ny amin'ny fanentanana dia io Tinova miaraka aminay io, ary hira ohatran'ny hoe famelomelomana ny fitiavana ny tanindrazana dia gasikara. Dahoary anomokontsika. Tsara aloha lazaina sy hazavaina ny contexte, ny zavatra mitranga rehetra amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny atao hoe akodimirana na tsotsorimamba isarahana
amin'ny elanelam-panahy ny malagasy sy ny hoaviny averiko. Eto Akodimirana eo amin'ny toerana amin'ny fisarahana amin'ny elanelam-panahy amin'ny hoaviny ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tonga dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ary tonga dia misy teny hoe diso zany Monsieur Fleury, diso zany ry voatavo. Raha ohatra ianao mandinika ny zava-misy amin'ny saina tsotra na ireto antsoina hoe simpliste, mijery zavatra amin'ny endriny ivelany fotsiny zany sy ny fiainoana ivelany fotsiny, dia manaiky aho hoe diso izany teniko izany. Fa saingy izao, rehefa tena manadiady ianao ka mihaino ny malagasy ianao, arabaina anatratry ny taona rahalahy. Fantatro hoe arabaina riva, arabaina ianao ary mifandray eo tsika amin'ny lalahy ato amin'ny MP. Rehefa tena mihaino le malagasy ianao ary maro aminareo moa no miteny hoe ianao ny etsy aty Madagasikara ka tsy malala, tena miala tsiny tompoko. Tena mety zara amin'ny malala loha anareo ny zavatra mety hitranga any Madagasikara amin'ny ora anankiray sy amin'ny zavatra anankiray. Raha lazaiko zao nareo hoe tena mifofony aiko io fitondrana io, nanomboka tena nilazako an'io resaka volamena io, ny resaka tsy mety ataon'io fitondrana io, tsy nyle mandeha angamba ny teny an'izay, fefa fanjatony angamba androany. Raha ilazako ianareo hoe na any amin'ny faritra tena hoe tsy eritreretinareo miantso any malagasy mitaraina, dia tsy inonareo hoe misy zany. Raha miteny aminareo aho zao hoe korotana ary tena efa zavatra enjana no nitranga tany Dego androany, zaho amako fa afaka miteny fa efa nisy namoaka, dia hoy nareo hoe zany ve ny fikobokobon'ny etsiketsika sy ny zavatra hitranga ao ariana kely no mahatonga anahy miteny hoe misy zavatra aza efa fantatro, mety mbola tsy fantatrareo akory. Ka izay no mahatonga an'itony fanomanana ara-psikolojika itony, ahafahana manentana ny tsirairay hoe sao dia taraiky ka ho lasa valalam-piandro fasana eo foana nitoga mijery Flora. Itanareo le hoe mijery Flora zay ianao mipetraka mitonaka fotsiny eo, ny olona mivoatra ny fiainany eran'ny Afrika, isam-pokotany, isam-piraisana, isam-paritra, fa ianao variana ny eritreritra lalina be, variana ny kajy lalina be, zay vao hoe andeha Jatsizy efa feno ny busy, efa feno ny lokomotiva, efa feno ny sambony Noa, zay ianao vao tapa-kevitra
dia ahoana ozy raha namana teo ny osaosa ozy efa lasa ihany, zany hoe maty zany. Tena misy procédure zao manko tsara ho fantatritsika fa ny génération ty arabrino reny dia mbola natratran'izany atao hoe génération empire, misy afatra mavesatra ny tononkira izay soratana. Anisan'ny voalohany ary mahay manoratra ao anatin'ny fanoratana ramatoa Fandra Andriamanantena, ny fianakaviana Andriamanantena. Maro ny hira malagasy nandalo tamin'izany olona izany ary tsy manoranora foana ny fianakaviana Andriamanantena. Tena misy procédure mazava mihitsy, tena ohatrany hoe misy cheminement, misy lalana. Zany hoe efa vakina fotsiny zany ampitan'ity hira ity. Hoy izy, manapa-kevitra aloha ianao fa handroso na hoe andeha. Tadio fa le hoe manapa-kevitra ianao fa handroso fa andeha. Iroso zany dia miaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny maro izay efa rangarangany sady ery aloha ery hoe fa tianao va niaraka aminahy. Zay azo avady dia hoe satria efa tsy raitsony ny manapa-kevitra ary tsy raitsony ny tompony ny hevitra dia lasa hoe fa tianao va niaraka aminay. Zao diso iaho raha ohatra fa nadiadiana simpliste fotsiny hoe mijery ivelana, fa rehefa tena manady ady sy miresaka amin'ny malagasy ianao dia fahavitosan'ny fo tezitra ary tsy voapaiko ny fanatsonina ny saina fa raha miandry fotsiny le malagasy hoe efioraka fa vao misy occasion ty lasitsika fitaitsika ny tokony ataotsika. Io zany le ilaina nytony le hira fanetana nytony, ilaina n'le mpanetana isaky ny faritra, isaky ny fokotany, isaky ny firaisana, isaky ny faritany. Manapa-kevitra aloha ianao mandroso, fa raha tsy ianao no manapa-kevitra tsisy eritreritra amin'ny mombanao eo, fa dia misafidy mijanona ianao dia lasa valalam-piandrifasana ka na ny kilalao anao dia ny fatelevina fa tsy voatra mihitsy ny fiainanao. Zany hoe rehefa maty zany ny mpanan-karena, mpanodikodina, mpangalatra dia iny sisa mba lasa kilalao anao ary ianao no mamono ny varavaram-pasana ilevenany mbola liokisako tsara lavitra noho ny trano ipetrahanao dia tsapanao tsara amin'izay fotoan'izao hoe ny valalam-piandrifasana ane dia ireto karazan'olona nandro tsy osaosa ozy izy eto satria ny fangalana fanapahan-kevitra dia mila fasahina. Mila fasahina samy hafa ny hoe courage sy ny téméraire eto. Eo zany tsika mifandehan'le zavatra. Azavainy tsara mihitsy hoe manapa-kevitra ianao ary rehefa tapa-kevitra ianao fa handroso dia ny masoko ozy ny nahita fa ireo nanapa-kevitra ny handroso dia maro no tafita. Ireo nanapa-kevitra ny handroso ozy maro no tafita.
Ary izay le hoe maro ny tafity zay dia name fatongavana any amin'ny zavatro. Anisan'ny vahoaka say ary manapa-kevitra ohatra ny vahoaka rosianina aizy izy zao. Anisan'ny vahoaka say ary manapa-kevitra androso ohatra ny vahoaka amerikanina rehefa misy tsy mety amin'ny fiainany tonga de midina an-dalambe izy menakavy na ozy. Ny dirany tanteraka mihitsy ny kapitôla omaly na ozy. Sakalaran'ilay eto zay ozy. Toy an'iny moa tsy fantatritsika fa les gestes napressetsika hoe c'est un peuple courageux, c'est un peuple vaillant. Pour l'instant, comment on traduit le peuple malgache? C'est un peuple qui dort. Ny vahoaka frantsay ohatra, vahoaka sa, vao misy tsy mifankahazo amin'ny ino izy teo, bilony na mbetsony, efa midiny izy feno azy ny Champs-Élysées na ny la Bastille. Hoy les colonels sud-africains tamiko. Raha taty aminay ozy izy ny ohatran'izao ny amin'ity volamena ity de fa feno olona ozy Johannesburg, ray manontolo ary ny grande ville eran'ny Afrique du Sud ozy fa tsy manaiky an'izao ny vahoaka sud-africain ozy izy. Fa vous izy c'est vrai on est voisins tsika fa nareo malagasy ozy izy non ozy izy tsy lasinareo ozy. Vahoaka sary tahotra nareo ozy. Pourtant ozy mba calculeo ozy izy ny zavatra vitan'izany 73 kilos d'or zany. Calculeo ny ady mafy anay zay africain du sud ozy mba ahafahanay nametraka ny tanana sy ny tantana ny fanjakana mitovy fizarana ary ho amin'ny intéretn'ny vahoaka ny fananana sud-africain teo ampelantanany vahiny na hoe teo ampelantanany sud-africain fotsoditra de niana any zay mainty ozy izy. Tena combat ozy izy ary nanaraka tamin'ny eny. Nenareo malagasy ozy izy banty kely tsisy dikan'io. Tena zay mihitsy ny teniny. Tena banty kely tsisy dikan'io tsy vitanareo ozy izy. Vous avez des hauts gradés. Vous avez combien de généraux? Mais c'est tout, c'est une bande de nuls là ozy izy les colonels. Raha za zao amin'ny tany Madagasikara ozy izy efa étoile efatra raha ny référence anareo ozy izy. Finalement, ce sont des mecs qui n'ont rien dans la tête et rien dans le cul et encore moins rien dans le ventre rouge. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des fonctionnaires rouges berry. Anentsika ny trafikana volamena ny resaka ny atsampy amin'izany. Mila fantatra hoe tena vaiza marina ny sorsan'ity malagasy matory ity. Ary zay no natonga anako eto zao de misy akama miaramila tafiditra ao anatin'ny miaramila vazaha tsy tena hoe izy fa manaraka atsika eto izy. Tena zavatra teneniko anareo mampagaga. Ny tanora malagasy mampagaga. Zalahy tsy de lava hoe ahoana, faralava izy, farany lava de misy 1m80.
Fandrandray eo amin'ny mety 70 heures là en moyenne. Fa anisan'ny miaramila mahay ary apprécier any amin'ny tafika vahiny ireny na any amin'ny légion. Fa maninona le malagasy ao amin'ny toerana misy azy no taraiky ary mianahana mijery flora. Aza atao makarary anareo reny teniko tompoko fa ao anatin'le faza charnière isika izao, na isika tafita na isika rendrika, dia lasa valalam-piandro fasana eo daholo hoy Théra Bruno sy ny nanoratra ny hira, dia farany osaosa ihany dia lasa any amin'ny fahafatesana. Manapa-kevitra ianao, mieritreritra aloha zany, manapa-kevitra ianao, dia mandroso ianao, dia mahita ny zavatsoa ho an'ny firenena. Mba mahafinaritra ny hira hoy zany hoe tonga any Madagasikara ianao sanatria tratran'ny diare dia mba misy hôpitaly, tonga dia azo idiranao, atokisanao ny fahadiovana sy ny karazana. Fa raha misy olona ne maka vakansy avaty an-dafy ka tratran'ny diare any Madagasikara, tonga dia aloha mody aingana. Zany hoe olona malagasy mipetraka aty an-dafy zany. Tsy hiditra hôpitaly eo mihitsy izy, fa lasa izy miazakazaka makao Maurice na makao La Réunion na miverina aingana aty a Frantsa hoe ody afa maty atya. Zavatsoa mahafinaritra ane zany raha ohatra hoe isika zao no mahavita an'izany ao aoriana kely eo e. Tsy ilaina intsony no mandeha misitaka aty an-dafy raha hitsabo tena. Lasa vita tsara ny lalana makany Fianarantsoa, autoroute, ny makany Mazanga, la route de Concorde ozy ngiaratsiraka Didier zay. Azonao an-tsaina ve ozy izy le colonel hoe ho zavatra inona ny vita an'ity 73 kilos d'or ty? Dia nieritreritra tena ozy zao hoe pont maromaro lalana lavidavitra 39 millions de dollars. Tao famille 39 milliards. Dia atao fa 390 milliards. Dia fois 2, 780 milliards. Manao lalana 1 kilomètre, statut, route nationale 15 milliards. Dia calculeo zany 15 milliards ataovy divisé par an'le ndao boriborina hoe 800 milliards. Je vais vous dire fois 100 izy andrasany fois 10 izy 150 milliards fois 20 300 milliards. Efa mahavita 20 kilomètres aloha zay. Ataovy fois 2 40 kilomètres. Misy 600 milliards, mbola misy 200 milliards. Avitana zavatra, avitana hôpitaly, vita tsara tarehy be réhabilité natao milay be, akapoka daholo. Io raha Vangaindrena Valo io dia anamboarana vaovao hafa indray. Mitany-tsinona malalaka ary mety tsara eo. Raha olona tena mahay ary tena efa zatra amin'izany ohatra hoe manao hôpitaly, tsy amperitaona dia vita ny hôpitaly milay sady miainga miaraka amin'ny équipement amin'io raha Vangaindrena Valo. Azontsika malagasy an-tsaina ve zany? Le vola manko be loatra dia ohatran'ny tsy azon'le bandy an-tsaina akory.
tsy azon'le tanora malagasy an-tsaina akory. Marary ny zanak'ialahy avy eo maty. Maty bêtement. Dia eo ve ianao vao tonga saina, eo ve ianao vao hoe miaro firy taona ianao. Andao ianao atao hoe mpiasa ny Jovena na Telma na Galana na Total. Na hoe ny BNI na BFV. Tanoko ny bebe karama. Marary tapoka ny zanakao. Lasa izy ianao no mandeha mitsabo azy. Mivoaka ty an-dafo ambany ny saosy. Inona ny antony? Satria ianao tsisy saina nanaraka mijery flora fotsiny. Anisan'le osaosa mitazana maty any ny farany. Fa ny say taka ny nataony Andry Rajoelina tamin'ny 2009 dia aiza izy zao. Satria teny hoe andeha hangalatra ianao menakavy. Fa raha ohatra vitan'ny Andry Rajoelina loatra an'io mifananana, izy amiteny ianao fa tsy ho vitan'ny malagasy koa io. Ohatran'io koa ny fananan'ny malagasy rehetra. Mba farafaratsiny isaky mody ny mpianatra malagasy dia mba tsy enain'ny bus scolaire. Mba farafaratsiny isan-kerinandro ny mpianatra malagasy. Tamin'ny andronay tamin'ny dadabe Tsiranana nisy zany. Isan-kerinandro minina vitamine, minina ny vakinina. Isaky ny grande vacances dia mandeha. Misy ny échange entre grande ville. Alefa ny Tamatavy, ny zanaka tany ny mpianatra Taninarivo, ny tany ao Tamatavy, lasa ny Mazanga. Tsy misy tsony zany amin'izao fotoana izao nanomboka tany amin'ny taona 570. Nahitan-doza koa ny sosialisme iny. Mazava ny tenin'ny mpanoratra. Manapa-hevitra. Mandrosoa. Fa maro ny tafiditra ka nahita zava-tsoa. Ireo nijanona kosa ozy dia lasa valalam-piandrifasana, osaosa, matyana. Zavatra roa no andrasana aminao malagasy amin'izao fotoana izao. Ny voalohany, ny fanapahanao hevitra amin'ny tokony ialana amin'izao fahantrana izao. Fantatrao hoe iza ny tompony nandraikitra amin'le fahantrana. Eo manko tsika vao miditra amin'le hoe diso ianao Monsieur Fleury fa tsy zany izy satria raha jerena direct izy dia le hoe tsy izay no izy Monsieur Fleury fa i Andry Rajoelina mihitsy ny problème. Dia hoy aho hoe raha jerenao amin'ny maso simple dia marina izay. Fa raha mandinika ianao sy manatiaty dia isika ny problème. Isika ny problema. Satria tsika, satria isika na maro azy dia tsy matapa-kevitra fa mirindrina ao anatin'ny fatahorana. Fantatry Andry Rajoelina loatra zay. Fantatry Mamy Ravatomanga loatra zay. Dia ararotiny ao anatin'ny fahatahorana sy ny fampitahorana ianao malagasy dia mialatsiny amin'ny fitenenana hoe ny forobody ao. À partir de ce niveau-là, tsy ny tompony nandraikitra amin'ny fampitahorana intsony ny tompony nandraikitra. Fa ianao miditra ao anatin'le jeu ary maîtriser ao anatin'le jeu. Zay ny tena grave. Izany hoe irery tsy efa mampitahotra
Diana koa tafiditra ao amin'le hoe matahotra. Dia any ianao lasa mitsiritra fotsiny amin'ny zavatra ataonareo hoe tena mavita le boity, tena sa le boity, tsisy navita le boity tao anatin'ny 30 taona. Tena mialatsiny ato. Mialatsiny a. Vous pouvez mieux faire que moi et plus même. Zavatra roa no angatahana aminao. Manapa-hevitra. Faharoa, zany hoe ndray petit A zany manapa-hevitra. Petit B, B1 raisina indraikitra amin'ny fandanana, amin'ny fitondrana ny reto olonreto, amin'ny fitsarana international. Zay ny B1. B2 raisina indraikitra eny amin'ny isam-pokotany, isam-piraisana, isam-paritra, isan-drenivohitra, fa hitanao fa hiazakazaka ary hoaingana ny fivoaran'ny raha. Efa tonga amin'izany isika amin'izao fotoana izao. Fa ilaina ny mametraka an'ilay dinamika ho mafimafy kokoa, ho entitra kokoa, ho enerzika kokoa. Satria fantatro ary noko fa akaiky ny ora. Ka tianao va miaraka aminay? Zay tianao va hiaraka aminay zay manko tsy afenina aminao fa efa tany amin'ny 2012 zany, 2010 no niainy. Ny namorona n'izany atao hoe Miami zany voalohany ho an'ireo malala sy nanaraka ny tenako dia ny tenako izao sy ny mpiara-mitolonako. Miaraka aminay Madagasikara. Aminay Madagasikara dia Miami izay. Ohatraohatran'izay ilay izy fahadiniko. Mbola misy koa raha hoe miaraka aminay ambiance. Misy an'izany. Ho an'ireo tanora nanoratra ny anaran'ny association tamin'izany. Miami toko ny anaran'ny parti miprésenter anahy, misoutenir anahy ho candidat tamin'izany andro. Mieritreritra lalina aloha dia manapa-kevitra. Ao anatin'ny fanapahan-kevitra dia miteny hoe mandroso amin'ny fandraisana andraikitra. Andraikitra roa, ndraiky voalohany amin'ny fandanantsika amin'ity projet hitondrana ny fitoriana ny reto olonreto amin'ny sehatra eran-tany. Faharoa, ny fandraisana andraikitra any itoerana, any Madagasikara, isaky ny fokotany, isaky ny firaisana, isaky ny faritra, isaky ny renivohitra. Fa tadidiko misy foana manko le majorité silencieuse. Non, c'est faux. Majorité victime io. Satria rehefa miakatra amin'ny vidim-piainana dia io menomenina voalohany. Fa io koa nefa tsy mahavita ininona voalohany. Fa mitendray mitoraka ity tsy afaka jerijerena intsony ny zavatra mitrango amin'ny firenena. Ka raha anontany ahy ianareo, izay manko le afatra ngeda be, izahay ny efa ela ny tapa-kevitra. Efa ela ny tapa-kevitra. Fa miandry anareo fotsiny. Raikitra ve sa tsy raikitra? Pare ve sa tsy pare? Rehefa pare tsika, dia lasa izao.
WhatsApp. Izay tapa-kevitra nandeha maro ny tafita sady nahazo zavatsoa ny masono nahita fa izay nifidy janona kosa valalaky andrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa elano tapa-kevitra fa niandranaoa fa anyoany mbola misy azo antenena olovantsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Izay tapa-kevitra mihody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miabitso fa izay mifidy janona kosa tsy tonga tany miadidino miabosa mienalany fa izao zany efa elano tapa-kevitra fa niandranaoa fa anyoany mbola misy azo antenena olovantsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky armo misy aza de manao zavatra zany hoe tsy maintsy voatery angala tahaka ny olona rehefa manao zavatra. Ny tamin'ny 72 dia teo amin'ny 13 mai. Ary tadidio
Ty zany misy zavatra tantaraiko aminareo kely. Après en 2009, avaiza moa ny angian'le hoe raha tsy misy raha latsaka io tsy tafaly eo ny ara-valomana. Misy mpitaiza zany eny Ambomanga eny, eny Ambomanarina eny, tsy nisy mpitondra ka nanomboka tamin'ny 2002 ka tsy nandalo teny. Ngeazatra Zanaromampianina tsy fantatro fa ny avian'le hoe teoria raha tsy misy raha latsaka dia avy amina mpitaiza ary anisan'ny mampiasa an'izany karazan'olona takany hoe Ratsirahonana Norbert. Fantatrareo tsara hoe mpitondra izavy ny famitohanan'ny Norbert Lala Ratsirahonana ary avereny tsara ny tantara fa tsy maintsy misy raha latsaka dia tafapetraka somatsara eo amin'ilay fitondrana ilay mpitondra. Olona roa ihany no tonga teo amin'ny fitondrana tsisy raha latsaka tamin'ny tantaran'i Madagasikara. Mety ho diso na tamin'ny fialana koa aza raha ataony kôty dia niala tsisy raha latsaka. Zao ny zavatra lazaiko antsika. Tsy ilay raha latsaka no hoteneniko fa misy teny mavesatra ny teneniko teo hoe aza voatery mangalatahaka ny ataon'ny hafa. Zao dia no tsara ity teniko ity. Ity fitondrana fanjakana ity dia tsy makeny ny 13 Mai no arovana fa ny arabe rehetra eran'Antananarivo tsy ho voaariny mandrakizay ary mandrakizay. Hoy aho taminareo tamin'izany andro hoe échauffement. Mahay zavatra Jesosy échauffement ho an'ny Malagasy ary tsy fantatry Andry Rajoelina fa fampianarana lehibe ho an'ny Malagasy hikomy ny fandraisana manetriketrika natao ho an'ny Barea io. Inona no tiako lazaina? Tsy ilaina akory tompoko ry mpanao politika ry mpanao politika mpiara-mitolona namana ny makeny amin'ny 13 Mai. Raha mahatsapa teny ianao vahoaka malagasy fa manana andraikitra eo amin'ny firenena, manana andraikitra amin'izao zavatra tsy mety eo amin'ny firenena izao, dia ny mivoaka eny amin'ny arabe izay tandrify anao sy akaiky anao indrindra, foanana zany atao hoe foana tsisy olona any an-trano fa ny arabe ho fenoana olona. Dia ho lazaiko aminao fa en même temps ianao mametraka ny barazy rehetra tsy ahafahan'ny zatsy na zaroa hitsoaka. Fa za milaza aminao fa lasa adala ny fitondrana. Lasa adala io satria zatra izy miaro
ny 13 mai. Inona ny antony tenenako an'ileo hoe misy mpitaiza sy ny karazany. Mba zavatra fantatrao moa le mpitaiza, inona ny zava-doza nataony. Satria rehefa vaky any ny secret, dia vaky hatramin'ny farany. Ary misy olona efa matsapa ary miteny hoe Monsieur Fleury, ao anatin'ny fitondrana io Monsieur Fleury, tena mamitaka anay ary voafitako izay raha fa alohantsika miresaka. Izao ny zava-doza ataon'ireto olona. Nanomboka tany amin'ny 2009 fa maninona ny hoe 13, maninona ny hoe 73 sy ny karazany, 73 kilo, dia ny 13 no chiffre no lazainy io mpitaiza ary mitaiza ny fitondrana io tamin'izany. Zao izy, ho azonao ny fitondrana fa ny zavatra tsy maintsy ataonao voalohany ary maika, ohatrany tsy mety mako raha ohatra ity hôtel de ville ity tonga dia asianao dobo-drano, dobona rano, na hoe rano miangona eo amin'ny devan'ny hôtel de ville, fa tsy maintsy manamboatra an'ity hôtel de ville ity ianao. Fa ny tanjona nefany dia manao an'ilay dobo, ohatran'le rano zany, le jet d'eau eo amin'ny fasin'ny hôtel de ville, na hoe mairie ao Analakely io. Fa tsy azonao malagasy mihitsy hoe inona ny dikan'io raha an'io, ary inona ny tsy maintsy nanaovana an'io, ka i Andry Rajoelina ny tsy maintsy manao azy. Zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe aza makeny. Mierina indray zay, aza makeny. Fa ny zavatra napetraka io mpitaiza io ary nataony Andriamatoa Andry Rajoelina dia zay zavatra mitranga eo amin'ny toerana 13 mai io dia rava ary lasa rano. Rava ary lasa rano. Dia jereo tokoa, tsy mbola nisy fihetsiketsehana teo nanomboka tamin'ny 2009 ka natateraka. Lasa rano avokoa. Satria voalohany indrindra tonga dia sarahan'le rano le vahoaka dia lasa ohatran'ny vitsikely. Izany hoe marina ny entanina saroloha, raha tianao hisy zavatra hoe iengy ka oke, ka tokony hety zany eo amin'ny plasin'ny 13 mai eo, poteo aloha raha vao io jet d'eau io, aza asiana rano intsony eo dia tsy lasa rano intsony zay zavatra atao io. Izay zany ny afatry le mpitaiza tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny tariny hoe asivy dobo-drano aho moa avatsy takan'ireny piscine ireny, dia zay zavatra mitranga eto amin'ity toerana ity lasa rano. Dia rehefa zay le izy, tamin'ny andron'iza no nanomboka nisy jet d'eau namboarina maromaro tao Antananarivo. Dia anjaranao manontany hoe iza ao anatin'izany mbola nanaovana ny triangle sy ny étoile de David fa minotsampy rehetrarehetra ity
tenenina amintsika hoe mivoaka amin'ny lalany be amin'ny arabe zay akaiky ianao tsy manana droit mihitsy nitafika na nemorega na nemonaty ny teny hoe ndanonareo midanetra aminareo daoly droit-nao no mijoro eny amin'ny arabe, droit-nao rehefa hitanao am'izay fa maro ianao satria ho avy ny mpanetana ny am'izany dia joro ianao ary mametraka ny makany rehefa tonga zay zavatra hoe tsy ilaina hoa ny makeny amin'ny 13 mai foano tsisy olona ao an-trano na aiza ny misy ianao dia manatona ny arabe akaiky anao indrindra. Eo anao mitovy amin'ny olona rehetra mitolona. Fa ho lazaiko aminao elako tsiny ndray tompoko amin'ity terme ity fa ho teratay avy hatrany izy andro kely io. Ho teraka zay tsy ho teraka amin'izay satria le malagasy anefa tapitrisany hafa taloha le hoe 300 000 500 000 mipetraka ao Antananarivo amin'izay fotoan'izay azonareo atao tsara ny manamarika ny varavaran'ny olona tsy mivoaka ka manohana ny tolona ahafantarana zany hoe tony mapara na itony tsy manohana ny tolom-pirenena hanavotana ny firenena. Rehefa vitanao zay ataonao atsovy amin'izay zay olona tianareo hitondra anareo vahoaka. Atsoa izy fa ho avy izy. Avy amin'ny fomba masika izy amin'izay fotoan'izay niza atsoanareo minoma maromaro nareo. Avy amin'ny fomba masika izy amin'izay fotoan'izay. Tsy ilaina ny makeny amin'ny 13 mai manatona ny arabe zay akaiky anao indrindra, arabe principal. Arao maso ireny mpitondra ary akaiky ny mpitondra ireny fa ny lalana andehanany voalohany dia ny aéroport ary andeha hitsoaka izy miaraka azy amin'izay. Zay no mahatonga an'ilay izy hoe tsy any amin'ny 13 mai ny maika fa mifanakanana ny zada tsy hitsoaka. Satria raha vao mitsoaka ireo mbola olana ho antsika indray rapitso. Misy amin'izy ireo any amin'ny fitondram-panjakana any tsy afenina fa mifandray amintsika ary manome vaovao tsy tapaka amintsika fa tsy mbola androany ny ilazana amin'izany hoe iza ka noho izany rehefa tonga amin'ny fotoana mitsotsoromamby isarahana mba mihaino baiko ihany mba mihaino vaovao avy aty ihany hoe tandremo raha anina sy raha anina fa natao anatiny azy ireny satria tsy moramora anie zao zavatra ataontsika zao e. Raha tsy avao anatiny mameno renseignement tsy manana renseignement mitombony tsika sy fiabla amin'ny zavatra mitranga. Tadio zay kanefa ny tsy azontsika potehana mihitsy
réseau d'information antsika na ny réseau de renseignement antsika amin'izao fotoana izao. Zao an, ahafantaranareo hoe tsy lavitra amin'ny tandronitsika fa en fait raha ilozan'ny tandronitsika dia tsy za miala tsiny tsy za fa ianareo izay mijery ianareo izay mijery mianana. Ino tsara? Misy zavatra amin'ny fiainan'ny olombelona en général. Rehefa ny reny no miteny hoe ajanony io ry anaka. Rehefa ny reny ny hita hoe miseho vahoaka ka menatra, miasa saina satria manana zanaka magitra dia matsiaro tena afa-baraka ny reny ary tena misoratra hoe mijoro fa olona ozy izy le fitenin'izay. Izy le renibeako nitaiza zay tantinako moa, hitanao ozy izy mijoro fa olona miasa saina amin'ny fanaovan-dratsy. Tsy adiniko izay anatra olon-dehibe zay a, olona 20 taona no nananatra ahako an'izany. Ny fanaovan-dratsy ry anako ozy izy dia misoratra eny amin'ny tarehinao. Amin'ny andro tsy ora tsy ampozinao izy. Mety foana ny zavatra ataonao satria ianao mpanambaka, satria ianao mpangalatra. Fa rehefa tonga ny andro ray ampatsa ray tsobivavy ozy dia mijoro ianao ha olona fa menatra ianao ary misoratra, hita tena misoratra eny amin'ny tavanao amin'izay fotoana izay. Tsy ahiafeninao izy ny fahorianao. Izahay vehivavy matetika mitena tratran'ny ozy izy. Nareo lehilahy ozy izy mba mahay manafinafina ihany. Fa izahay vehivavy amin'ity fitsonjovana lavitra ity dia tsy mahay manafina ary tonga dia hitan'ny olona avy hatrany hoe manana problema io ramatoa io, mijoro fa olona. Fiarabana tratran'ny taona omaly, fifampiarabana tratran'ny taona omaly, nandalo tao ny akademia, nandalo tao ny gouvernemanta, nandalo tao i bisy baretra ity. Fa ny sary rehetra izay mipika, indrindraindrindra ny amin'ny ramatoa mialy, dia rehefa scrutenao, analizenao, jerenao tsara, dinihanao tsara, tena olona mbola tsy nianatra psikolojia tamin'ny ainany ary dia mahita fa hoe manana problema ity ramatoa ity. On dirait qu'elle est là, présente, sans qu'elle ne soit pas là. On dirait qu'elle a des soucis énormes. À travers son regard, l'inclinaison de ses lèvres. Oui, tout ça, vous dire ramatoa ity. On me dit, ouais, tratran'ny AVC, paralysie faciale. C'est ma pina, hein. Alors on va dire, ok, on admet, mais ses yeux, on voit dans ses yeux qu'elle n'est pas tranquille. On voit dans ses yeux qu'elle n'est pas fière d'elle. On voit dans ses yeux qu'elle travaille
dans sa tête. Miasa saina le sipa. Tadio fa les arrestations nandrehitra le mpanao volamena le fou 1er janvier. Pour une femme, ça reste. Hein. Elle sait, je ne dis pas, je n'accuse pas André d'être l'auteur de cette opération. Toujours est-il, une femme, elle sait ce qui se passe autour d'elle. Et ça, mes chers amis, araka ny tenen'ny bébé Julia zay hoe mijoro fa olona izy fa menatra tanteraka. Menatra. Ary hitanao fa ao anatin'izay le famenaran'izay mijoro fa olona raha matoa miaro rajelona tena potika le sipa. Potika le sipa kely. Lasa koa te hilingilingy. Nambady jilamboto. Fitondrana jilamboto no misy eto Madagasikara. Cette fille, elle n'a jamais été éduquée. Tamin'izany atao efa ngalaran'izany. Correct amin'ny maman'izany mialo radiolina zany. Concurrent anay zany tamin'ny resaka fivarotana zezika sy ny produits chimiques. Tamin'izany andro, c'est une dame respectueuse, ô combien intelligente et classe, honnête. Elle a gagné sa vie honnêtement. Niditra tamin'ny manganana, fanenjika doty, zao ny hafarany. Elle n'a plus de fierté dans ses yeux. On dirait qu'elle s'habille comme une nonne. Marina fa nytenen'ny Fleury hoe ajanony le mini-zipo. De natao lavabe le izy. Fa inona ndraiky akanjo mirakorako. Ohatrany hoe nono no milatsaka vao am'le akanjo. Midikany zany, tena miteny aho. Détail zany, vous allez me dire ouais Fleury, c'est un peu con de ta part. Mais je suis désolé. Alohan'ny voix comme chambre, na ivoan'ny vadiko, izy public, na candidat na inona ny andraikiko teo amin'ny firenena, dia tsy maintsy mijery an'ireo zanak'ireo hoe ino ty fomba fitafy ty, asoro io. Mais on la voit, on dirait tena hoe tena mahamenatra. Akanjo tsy miendrika an'le ramatoa no anaovana public. Asa angamba nety nisy ny tena soloa iny tena anaovana maintimainty. Rehefa lanonana ofisialy na cérémonie, averika any akanjo matroka. Misy un peu spécial. Raha royal anao, de tonna fianakaviana hoe mpanjaka na prinsiera, de tonna miala amin'ny mahazatra na hoe star. Fa rehefa tsy zay ianao dia manaraka ny norme. Asa ino ty akanjo mirakorako toa nonon-dravao, latsaka tsy hatandratsony, kanefa raha ny sary hita farany, le nono zara raha ohatra takany abeana sary selina anankiray na ganagana kely dia anankiray na ohatran'ny pison. Dikan'izany tsy mijery an'le vadiny tsony nga andrajelona. Ay zany mason'le ry, tsy mijery amin'ny fianakaviany tsony nga andrajelona dia andeha hifika aveo hoe noho ny adidy amin'ny firenena. Azafady tsisy ninona vita ny amin'ny firenena. Tena mialatsiny. Raha ny resaka fanodikodonana, raha ny resaka tsy mazava, raha ny resaka zavatra tsy hita, afaka samy lazy tsika.
fa tsisy ninona vitany andro rajelo. Indrindraindrindra raha maheno ianao fa sexe sy vola sy ny politika famitahana ny fampivoriana ao amin'ny palais io. Sexe, vola sy ny politika mamitaka no fampivoriana amin'ny palais io. Misy ihany ny teknisianina miezaka ao fa tomony kabary any anefitra. Tsy mijery amin'ny fianakaviany intsony hoe ramatoa ohatrany tsy milamina ne ty akanjonao ty. Ny zavatra nitenen'ny Fleury ajanono minizipo de rehefa lanonana ofisiely de mba lavalavatra ty ny tanana. De fa mba nanao effort izy zany hoe matiny Fleury indray fa aleo tonga de le mba lava izy zany de fa hita indray ny lazainy Fleury. Kanjo io sarakorako indray le nono ndray. Tsy vita an'izay fa le zanany tsy ampy 14 taona minizipo. Ny zesta hiaka sara eo amin'le tohatra tsara tare ho aseho amin'ny vahoaka hoe zany ny fanananay menakavy no mamaika ny andro rajel fa tsy mba tsosian'ny aja amin'ny fianakaviany na ny zanany hoe orzaza andana solo aingana io minizipo io. Izany nampanaonao io. Hoe zestere hoe ajanono ny fanalanana. Avoaka ny ary amin'ny ny culture ary hoe minizipo interdit. Nefa ny zanaky ny président mihitsy ny maka sary officiel ao anatin'le zavatra. C'est un peu con, non? C'est vraiment con. Io zany nahitatsika amin'le zavatra detaiken'izay fa tsy milamina tokantranon'ny andro rajelo. Misy problema goavana. De ianao miteny hoe tsy problemanao zany Fleury. Ah oui, tsy problema Fleury zany. Tena marina. Fa raha maheno ianao ny zavatra notaniana fotoana ao anatin'ny présidence ao de hoy ianao hoe hoentinay izy ty fireneny ty. Raha maheno ianao hoe sipan'ny-dralahy, ny vadikelin'ny dralahy ne se déplace qu'en jet privé de full pointe à Fort-Dauphin. Sipa tsy nalala golf hatramin'izay ny enana. Lasa mpanao golf. Tonga saina ianao. Any ny bling mandeha ny dépense amin'ny firenena. C'est l'État qui paye. De le vahoaka mihina mitady kirarona. Lasa lamaody manko amin'izao fotoana izao le mihina mitady kirarona izay. Labelona ny sahisin-tao zay. Zay ny hoe lafa hiditra amin'ny raharaha Afrique du Sud tsika. Zao ry malagasy avako. Après-veny ianao zao tsy amin'ny malagasy no mitodika. Fa directa amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina. Moi, toi, tu parles. Encore moins aussi tes collaborateurs. Mieux les malgaches se portent. Fa isaky misokatra amin'ny vavanareo, ino tsara, isaky misokatra amin'ny vavanareo dia miprovoke fatezerana ho an'ny malagasy. Averiko. Isaky misokatra amin'ny vavanareo dia miprovoke fatezerana ho an'ny malagasy. Hitory ny fanjakana malagasy amin'ilay volamena. Fanjakana hitory fanjakana. Mazava be anie ilay olona toriana. Toriana ny ACM. Toriana ny CSPI, Envat, mpanao contrôle. Ny an'ny Fort-Dauphin, na ny toerana nandalovan'ilay avion. Toriana ny douanier.
Sambory eo daholo. Zay no tokony atao aloha. Raha patriena dia alefa ny tompon'andraikitra. Dia tsy araina saritsariny dia hoe mena sursis 5 ans. Dia mitohy ihany ny tralala sy ny travolta rehefa avy eo. Tena mialatsiny eo zany. Vao mikoza nareo ary vao miteny dozy ny vahoaka hoe fa tena atsika very le ry tena eritreretin'ireo mpitibandy reto tsy dondrona. Any le état d'esprit amizao a, tsy mpanao politika intsony no miteny an'izany a, fa ny vahoaka. Fa tena eritreretin-draraha reto tena dondrom-pe ve tsika? Efa any le izy, efa any le niveau. Misy fleurir, tsy mila hazavaina anie zany fa takatray. Anizy aloha le avion, dia ny tompon'ny avion aloha no tokony voasambotra voalohany. Misy milaza hoe anianina, misy milaza hoe anianina. Fa aiza ny fisamborana an'izany misy fleurir? De qui se moque tant? Dia tonga dia efa niala-pahany douanier rehetra, niala-pahany aviation civile, niala-pahany tafika. Dia mitodio amin'izay ara hoe iza sisa ny tavela ao tsy niala-pahy. Zao averiko ihany. Tena mode opératoire ao anatina timing le fin d'année. Aza adino fa tamin'ny heritaona 2019 ifo 2020 mandeha jet privé izy mitsamy nakany Afrique du Sud, nakany Dubai. Inona zany ny tao anatin'iny avion iny? Tena cause. Iny zany voatratra le réseau. Jereo tsara misy article ny LOI izay mivoaka après ny resaka Carlos Ghosn iny, dia hita le mouvement le avion fa tsy ndray mandezina anao tanà Dubai. Aoe tsy ndray mandezina indrona anao tanà Dubai. Mandalo Tanzanie, escale pour ravitaillement. Fa saingy le président Tanzanie, iny no adiniko manko hoe manindra laha tsy sa mandalo an'intsony, efa niova. Ary le ao tena incorruptible. Yes, men. Tena incorruptible le ao. Tsandra latsony zany makany. Tapaka taty amin'ny ranjony ilay réseau. Tsy sa mandalo ihany koa izy any Kenya, dia nieritseritra izy fa ao Afrique du Sud mety mahazo andalovana. Zany hoe zay no nahatonga an'izy tsy izy mitsano no nandeha tamin'le jet privé, satria mbola réseau mbola vao andalovana. Fa taloha manko raha tadiditsika mpinamany Andry Rajoelina sy ilay filoha tanzaniana tamin'izany andro. Rehefa nandeha ny fifidianana ary niova ny filoha tanzaniana dia fa tsy lalana intsony zany ny escale Tanzanie, fa nalefa aloha reto passeur reto inauguré hitsapany lalana Afrique du Sud. Dia avion'olona no nalefa. Za aloha raha ny fahalalako azy
Tsy andralà le STA, paradiso aloha dia tsy soa io, fa STA n'olona hafa mihitsy. Raha tena misy ny ankety sy miainga ny revy io, miainga io, atao ny anketiny io, maninona no tsy arrêteny général Bomba ny tompon'ny compagnie STA? Ouais. Le pilote ou l'autre personne pouvait bien refuser. Hein. Tsy aniza, azafady. Tsy aniza le compagnie miky. Tsy any Bini. Na tsy any Bleu. Zao le izy, hein. Ity resaka extradition ty, dia tsotra be fotsiny hoe atao izay ampodinan'ireo bandereo ary tsy maintsy avotan'ireo satria raha sanatria ireo mipotraka any mamoaka ny secret vaky bararany zao tontolo zao. Oui, tsy any Bleu aho fa any Bini. Voaka daholo amin'izay ny secret. Eo zany ny tolona miainga anjaran'ny akamo. Tena miteny mihitsy hoe anjaran'ny akamo. Satria ny akamo amin'izao fotoana izao dia miezaka mametraka amin'ny fomba rehetra ny tsisy ny extradition ho an'ireo bandy voasambotra an'ireo. Satria tsy misy afa-tsy ireo ihany no mahalala hoe iza marina ny tompon'ireo volamena ireo sy mivola devise rasibika. Zao manko tsara ho fantatrareo, ray valizy manko. Tsara ho fantatrareo dia ity. Rehefa tafiditra any Dubai ianao dia midéclaré fotsiny hoe mitondra volamena dia varotra azy ianao avy eo dia misy testa sy ny karazany ataon'ireo. Zany hoe ny fanjakana Dubai zany tsy anontany ianao mihitsy avaiza io volamena io, legal io satria rehefa tonga any Dubai ianao mitondra valizy eran'ny vola eraky ny valizy, tsy anontany ianao mihitsy izy hoe taiza io fa verseo izy. Ho versenay zany le vola devise PDB. Ben oui. Ouais. Ouais. Misy mieritreritra hoe vola hivitanany drala tomobile hoe any drala zany tafampita tsara ny entana dia hoe io ny karamany dia saika hoe vitanana tomobile. Sy miteny an'izany satria io tena anisan'ny olona tia tomobile. Ary raha ny fanadihadiana tena mandeha dia hoe io mihitsy no tena chef de délégation. Ary tokony handeha fa noho le avion hoe mihoatra ny poids. Ny hafetsena koa moa ny anio hoe ity mbola réseau inauguré, aleo tsy mandeha. Dia indray ny côté du service nofanofa dia nandeha mamoto sy regasy. Ouais. Côté du service. Mahafantatra ve izy roalahy ireo hoe iza ny tompony volamena io? Mystère boule de gomme moa izy fitenenina. Ka zay mifandeha ny raharaha zany miady mafy tsika mba tsy ho extradé ireo olona ireo ahafahana hitohizan'ny fanadihadiana. Zay no mahatonga ana miteny amintsika hoe
raha resaka budget tokony no misaotra amin'ny contributeur sy ny participant ary ny donateur aloha zany amin'ny resaka akama, amin'ny resaka projet, amin'ny resaka investigation ihany koa. Mahafinaritra reto mifazotoanareo. Vitantsika eo. Tena miteny an'izany, vitantsika eo. Tsy moramora zany hoe manao métablir contact entre Afrique du Sud et France. Ao anatina zavatra ohatr'izany, tsy moramora zany. Zavatra tokony ho fantatritsika zany dia zao. Miasa ho antsika Andriamanitra. Tena teneniko anareo zany. Andaotsika hifanao velomana androany alina. Rapitso hariva indray raha ohatra tsy manoto fa dia mandra-piaina daholo tokoa. Taina Andriamanitra. Tieni, prendi il biscottino, tieni.
Falafutu tenga metio. Marengi feu no zakara parengi konatin pale. Tukiki no mapito sisa kwa fano palfale. Raile kutiabi amino fuma bitas. Ambiances karase akila no. Hanola vinatai. Oh, hanola vinatai. Oh, hanola vinatai.